Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa iay atamata. Tafahoana amintsika indray rakizy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Inona sy antenainay fa ao anatin'ny fahasalamana tanteraka isika manjoy any fandaharana, andeha hivavaka isika ary manasanareo ankatoerana tsara. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra sy an-danitro, misaotra ny amin'ity fotoana manokana ity izay ahafahanay mianatra indray ny teninao. Meteza tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hanampy anay hanazava ny teninao aminay ka ho tonga fianarana ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lesona 17 isika izao rakizy. 17 sahady eo mitondra ny lohateny hoe fikambanana miafina. Fikambanana miafina. Mety efa nahita na ao anatin'ny fikambanana isika, na mety efa nahita karazana fikambanana maro samihafa. Atao amin'ny teny frantsay mivantana kokoa izy hoe club. Ny club anankiray matetika izy ireny dia ao anatin'ny tanjona kendren'izy ireny mihitsy zany hoe ampahafantarina. Fa ty fikambanana anankiray ho resahako amintsika androany ity dia fikambanana miafina anankiray. Fa maninona ara miafina? Andenga ho jerentsika ny tantarana tovolahy anankiray izay ao anatin'ny fianarana. Tena anisan'ny tena zavatra tena mahafinaritra azy rehefa alarobia ny andro, satria mahazo goûter miampy mihoatra ny isan'andro izy, barre de céréales, tsy haiko raha efa nahita an'izany tsika. Dia indray andro tamin'io alarobia io variana ny eritreritra zavatra tao anatin'ny lohany tao ity tovolahy ity. Andeha hamonjy toeram-pisakafoanana izy tamin'izay dia nisy tovolahy anankiroa vaventy be avy any amin'ny lalantsarany iny alaivo sary an-tsainany hoe niazakazaka mafy sady nisintona teny an-tanany ilay fitoeran-tsakafony. Dia lasany ilay fitoeran-tsakafo tena nalahelo izy tamin'ilay barre de céréales izay anisan'ny tena ankafiziny indrindra
rehefa fotoana larobia toy izao. Tofoka mihitsy ty tovolahy ty, ary tezitra izy sady nalahelo. Dia nandeha nihazakazaka izy namonjy ny namany. Manana namana roa lahy izy, i Tchad sy Sami ny anarany. Ireo namandreo lahy ireo koa efa sendra ny zavatra ohatran'izany. Dia nifampiresaka zareo. Dia rehefa nifampiresaka izy ireo dia nanapa-kevitra fa hanangana fikambanana anankiray, club izany. Club fa club miafina. Ina ozy izy nareo no ataony i Tchad sy Sami ary ny namany ao anatin'izany club izany. Ny zavatra nataon'zareo alohany dia zavatra miafina, zavatra miafina zany nataon'zareo. Ina ozy nareo? Fikambanana izay nataon'zareo izy io mba hitondranam-bavaka ireo olona izay tsapany fa manao ratsy amin'izy ireo. Ary indrindra fikambanana izay manana lalàna mifehy sy milaza hoe raha sendra zavatra toy izany dia manapa-kevitra ny tsy ho tezitra, manapa-kevitra ny tsy hanana alahelo, fa kosa manapa-kevitra ny hitondram-bavaka an'ireny olona ireny. Hafakely eo. Dia nitantarainy tamin'ny dadany zavatra nataony, dia somary nitsikitsiky tamin'ny dadany, dia hozy izy ny dadany hoe raha zanareo atao hoe club ny sisa, izany club anareo izany, fa maninona hozy izy ilay tovolahy mazy ny dadany. Dia hozy izy hoe ka Jesosy koa anie dia tonga hitady ny olona miavaka ohatran'izany ataonareo izany, olona miavaka izay sady mahay mamela ny heloky ny hafa no mitondra mbavaka ho an'ny hafa no tsy maneho alahelo amin'ny hafa. Ny Baiboly manko izy dada dia milaza fa andihan'ny olombitsy toy izany no anisan'izay ho any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao izay nomany Jesosy, na dia ny tsirairay aza dia ho ara-paina ho tonga soa any an-danitra. Dia nomeny dada bary do sereal ity tovolahy ity tamin'izay. Ny lesona tiana ampitaina amintsika dia izao rakizy, tsy mora mihitsy ny mitoetra ho tony sy tsy ho tezitra manoloana ny zavatra masosotra sy manafotoana ataon'ny namantsika amintsika. Satria indraindray zavatra tiantsika sy fotsika no esorina eny amintsika, indraindray zavatra mahafinaritra antsika no sakanana tsy ataontsika be dia be ny toe-javatra iainantsika, iainanareo any am-pianarana, eo amin'ny fiarahamonina mety misy anareo. Dia tsy mora mihitsy ny mitoetra ho tony sy tsy ho tezitra ao anatin'izany toe-javatra izany. Kanefa izao manana ny fanahy masina isika izay mitory ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Ary na dia vitsy anisa aza isika tahaka izany dia havita zavatra mahatalanjona amin'ny alalantsika Andriamanitra. Ary mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra dia mitohy mandrakariva miasa ao anatintsika izany fanahy masina izany. Ao amin'ny Apokalipsy 12:7 rakizy dia milazantsika ny mahakasika ny sisa sy ny zanany. Ilay sisa dia vahoaka an'Andriamanitra, ilay atokon'ny olombitsy izay mandalo fitsapana, miaina ao anaty ady sy ny fanenjehana amin'ny andro farany, nefa mijoro mahatoky ho an'Andriamanitra. Fotoana kely alohan'ny iverenan'i Jesosy dia andray andraikitra io taranaka manokana io sisa io mba anaparitaka ny afatra fanairana avy amin'Andriamanitra fa ho avy i Jesosy. Teo anisan'izany fikambanana izany ve izy? Fikambanana izay tsy miafina io tsy akory fa fikambanana izay hitory amin'ny mpasahiana ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Mandra-piandry izany fotoana mahafinaritra izany rakizy dia tehirizo madio ny fitondran-tenantsika. Tehirizo madio ny fitondran-tenanareo manoloana ny toe-javatra sarotra sy manahirana ary mety manafotoana eo amin'ny fiainantsika dia mangatany fanahy masina mba hahatonga antsika ho tony mandrakariva sy hahamela ny heloky ny hafa. Hitahinareo tsirairay avy an'i Jesosy ary ny fanahy masina ny ampitoetra izany lesona izany ao anatinareo.
amen. Andeha hoentintsika eo amin'i Jesosy izany lesona izany. Andriamanitra, misaotranao indray izahay fanomenao indray ny lesona vavao iny. Enkany Tompo izahay ankizy rehetra izay miaino an'io dia mba ho isan'ireo membre ao anatin'ny fiangonana sisa. Ka raha ho avy tsy ho elany amin'ny ranolanitra ianao dia mba ho voavonjy daholo izahay ary tsy hamenatra anay ny isan'izany hoe zanaka sisa izany. Misaotra Jesosy eo, amen. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izany tapako fa iay atamata. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.